Salama nareo. Ndao mba resadresaka kely satria mila mampiasa WC isan'andro tsika amin'ny ora mitovy. Zay ny fahazarany. Misy olona tokoa mantsy manana fahazarana miafy be mihitsy tsy mandeha WC na dia efa te hangery mafy aza. Marina tokoa fa ny fitazomana ilay fivalanana rehefa poritra volontaire resaka io dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana, indrindra rehefa miverimberina izay zavatra miseho zay. Isan'andro tokoa mantsy ny olona dia tokony manana ora itovizana andehanana any amin'ny ataontsika hoe toilette na WC na ny cabinet zany angery resakitsika io fa misy olona ohatrany tsy te handeha mihitsy nefa efa tena poritra. Zao no mety olana miangona tsy avoaka ao anatin'le tsinay zany ilay faika-tsakafo le tokony hivoaka io resantsika io dia iny miteraka ilay fitohanana constipation ozy nareo dia iny miteraka le tena mitohana dia mafy tay dia iny fitohanana lavareny matetitetika iny hiteraka tena fekaloma ilazany mpitsabo azy. Io ohatrany tena beton io ao anaty tsinay ao ilay faika-tsakafo zany. Reny le mila tandremana fa mety tena fandidiana opération mihitsy ny analana an'izany ao raha tsy mitandrina. Mety mbola tsy tratran'izany sady tsy te ho tratran'izany amin'io fotoana io rehefa tena mitohana ao anatin'ilay tsinay zany ilay sakafo, ilay faika-tsakafo tokony hivoaka dia miziriziry be io tsinay io dia amin'izay fotoana izay mety miteraka somary fanaitainana ao anatin'ilay tsinay anaty kibo ao. Marina fa mety misy rivotra dia miziriziry eo zany ny kibo manomboka tsy mahazo aina le olona. Very ilay réflexe mantsy satria misy réflexe na baiko avy any amin'ny loha mihitsy automatique amoaka n'ilay faika-tsakafo maloto hivoaka aty ivelany. Dia matetika reny very rehefa forsena tsy mandeha amin'ilay ora itovizana mandeha any cabinet ho an'ilay olona resantsika io. Loza mitatao zany, tsy hoe rehefa misy cyclone ihany vao misy loza mitatao fa rehefa io zavatra io tsy avoaka dia loza mitatao. Ary rehefa miverimberina io fitazomana tsy te hangery io dia tena miena be mihitsy ilay signal avy any amin'ny loha le amoaka maloto zany dia zay nge mahatonga an'ireny olona le tsy mahatsapa poritra intsony rehefa avy eo dia mivadika aretina le izy. Rehefa mahatsiaro tsy mivoaka automatique io dia miezaka manena mafy be indray le olona dia hitera-doza hafa indray satria eo amin'ilay izy manena mafy indray mafy be zany le zavatra tokony avoaka. Tonga any amin'ilay tenin'ny tanora hoe potsaka ny kopelle prolapsus rectal zany in'ilay tsinaim-body iny mivoaka tanteraka mihitsy. Raha be zany urgence mila mandeha any amin'ny hôpitaly aingana dia aingana dia rehefa forsena be mantsy izy io dia zay no mety hiseho. Ankoatran'izany le resaka hémorroïde mety hiteraka hémorroïde io mbola resantsika zany amin'ny manaraka fa zao mila mitandrina amin'izay tokony atao. Inarany atao manaja ilay fotoana andehanana any WC re olona mila manana ora raikitra andeha hangerena. Aloha ahitsy be ny resaka ny sakafo hoanina dia zao atao ampy tsara aloha ny rano sotroina dia ny sakafo misy fibre reny legume, voankazo, katsaka, ny vary rehetrarehetra anampy amin'ny tsinay hiasa tsara reny dia manalefaka ilay fivalanana koa ilay fibre miampy rano tsara sotroina amin'izay sakafo rehetra hoanina zany. Dia aza adino ilay manazatra vatana ilay mihetsiketsika kely activité physique ozytsika ny fihetsiketsehana ara-batana tokoa mantsy dia ohatran'ireo hoe mandeha tongotra, manao fanatanjahantena kely tsotsotra reny dia manampy be dia be amin'ilay fihetsehan-tsinay. Tsika tsy maheno aty avelany fa ao anatiny eo itsinay dia mihetsiketsika manao ny asany. Ho an'ny ray aman-dreny tsotra ny afatra zaro amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy fa rehefa lehibe izy dia tsy ho sahirana manaja fotoana angerena. Mirary soantsika rehetra dia alohan'ny hivoahana ny tokantrano misy zavatra tsy maintsy tokony atao dia ajao le vatany fahasalamana ho antsika zany. Veloma tompoko.